Teo aloha teo atsika dia nijery ny zavatra rehetra izay nitranga hatreo amin'ny vanim-potoana ny asan'i Jesosy teto amin'ny tany. Ny fitondrany ny afatra izay nentiny, sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa le afatra izay nentin'ny tompo sy izay asa rehetra nataony teto isika dia fampalalana n'le ray. Tahaka ny tamin'i Mosesy napahafantatra ny zanak'Israely ny amin'i Jehovah. Dia teto Jesosy mbola niresaka tamin'ny zanak'Israely hampahafantatra misy kokoa. Isan'izany ny teny manao hoe raha tsy mino nareo dia ho faty amin'ny fahotanareo. Ary isan'izany ny teny hoe ny atao hoe fenina mandrakizay ngery zanak'Israely. Dia ny mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina ary anko Jesosy Kristy izay niraina. Dia mbola tsy afa-po tamin'io Andriamanitra ny amin'ny hoe fampahafantarana azy teo. Ny antony dia tsotra, satria tojo fahotana ny zanak'Israely. Zany hoe nisy boky hafa ankoatra lalàn'i Mosesy izay nankatoavin'izy ireo. Livre rabbinika zay. Zay na tonga ny fanitsina ny Mateo 5 samy hafa any. Hoe efa renareo no hoe fa za kosa milaza nareo an'ity. Ny tao an-tsain'ny tompo dia mbola ny hampahafantatra foana hoe izy ilay andrasana. Izy ilay niraina. Ary izy ilay lazaina fa handimby an'i Davida, ary amin'ny alala no atao teraka n'ilay teny hoe ny seza fiandriana andio ampitoeriko mandrakizay. Dia nampahafantatra Jesosy ary nilazan'izany. Ny farana ihany fotoana nafahananao ka voatery izy hiditra amin'ilay fijaliana. Niresaka tamin'ny apôstôly moa izy nanao hoe ny lohampisorona, ny fariseo, ny mpanora-dalàna dia hisambotra ary hampijaly fatratra. Ary rehefa aveo dia ombony amin'ny hazo fijaliana ary ho faty. Fa azadino zalahy, mantsy ny apôstôly, fa ho atsangana amin'ny maty aho amin'ny andro fahatelo. Toy ny tonga ny Petera ny teny ka nanao hoe raha mbola velona koa ny aiko dia tsy avelako amin'izany ianao. Manatsabatra entina iarovana aminao. Ny tanterahan'i Petera mihitsy moa zany hatreo amin'ny fisamborana ny tompo. Dia ao anatin'ny tantara no ahitantsika le hoe nokapain'i Petera ny mpanompo misorona be atao hoe Malko. Nefa Jesosy indray no nivavaka namerina an'izay tamin'ny laoniny. Dia ny tenin'ny tompo taoriana izay hoe na dia nitapahan'i Petera raha ny sofindreo hoe dia zao za le Jesosy fa avelao reto andeha. Retolo reto avelao andeha fa za le dadavinareo. Rehefa niteny an'izany Petera dia hoy Jesosy taminy, anivohiko ianao ry Satana. Iny Jesosy ampitaina dia mazava, Petera, tsy hainao no manokatra an'io varavarana io. Ity varavaranao sokafany ity dia ny ampiverina indray ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Metomboka eto amin'ny zanak'Israely. Tsy hainombelo ho tanterahana zany rehefa nomboka teo amin'ny Genesis 7. Fa eto amin'ity vanim-potoana izay hamerenana amin'ny laon'ny zavatra rehetra ity Petera, dia tsy afaka ianao, tsy hanana fahefana ianao, tsy tena hoe tsy manana ny fomba hahafahana manatanteraka amin'ny famerenana amin'ny laony amin'io ianao. Raha tena amin'ny fomba tsotra zany dia hoe tsy hainao no manokatra an'io varavaran'io Petera. Fa izaho ihany fa mikisay ianao, aza babana anao ny lalako, fa alao aho andeha amin'izay nanoratana. Ohatran'tao zay zany. Ilay dinika sy ilay afatra ny fandarana nataon'i Jesosy sy Petera. Tena ambaran'i Jesosy azy atao aoriana izay manao hoe homporofony zany lalàna ho an'izany ary resy lahatra anao an'le izy dia zao. Raha mbola tsy maneno akory ny akoho dia andà intelo ianao. Dia afarantsika moa fa niainan'i Petera tokoa izay fandavany intelo izay ka nibebaka sy nitehitr'atro Petera, nifona sy nibebaka tamin'Andriamanitra hoe tena tsy mendrika ahy tena tsy mendrika. Hitantsika amin'izany fa nanambara Jesosy fa izy ihany. Ny tiany lazaina amin'ilay hoe izy ihany no afaka manokatra ny varavarana. Dia tsy nakory io fa ilay vavaka izay nataony ihany averina ihany Jaona 17, Jaona 7:20. Le hoe mankalaza ny tenanao amiko ho Jesosy. Zany hoe ato amin'ity tenako ity ato ianao, amiasa amin'ny fombanao tamin'ny teraka ianao Andriamanitra, ato le contrat ahafahanao manao azy. Ny alohan'io aloha ny tompo ny teny ihany hoe raha eo esory amiko ity kapoaka ity raha azo atao. Dia teny Jesosy hoe tsisy fomba hafa mihitsy ve? Tsisy possibilité na moyen hafa mihitsy ve? Ahafahana mamerina amin'ny laoniny
ity lalaka izorany fanjakan'andriamanitra ity tsisy ve raha misy hafa de andao atao amin'ny fomba hafa e nefa raha sitraponao ity anjy de nanao fanolora-tena jesosy ka nanao hoe nefa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy mazava loatra fa tao aorianan'izay a de niditra tao anatin'ny passion any Kristy tao amin'ny fijaliany tao amin'ny lalan'ny programany mazava loatra teo anatrehan'ny fitsarana i Pilato de naniry mafy ny anafaka an' Jesosy ny tena fanadihadina nataon'ny Pilato a de ny fitaraina nataony zanak'Israely nameloana azy lay manao hoe izy ny zanak'Andriamanitra ary mpanjaka vola zany toko moa raha notany Pilato hoe mpanjaka ary ve anao aveza anao avy any Galily mpanjaka ary ve anao de hozy Jesosy hoe voalaza anao nanomboka sahiry any Pilato teo tena ity lay mpanjaka zany zay na tonga azy ny teny ka nanao hoe tsy hitako ze elony fa ho faisiko izy de avelako ihany rehefa nisisiko reto zanak'Israely reto de niteny hoe mendriky no faty izy amin'ny lalana anay de omboy amin'ny azo fijaliana zay na tonga ny apôstôly Paoly nanambara de nilaza ny amin'ny zanak'Israely zao matsy ny zavatra zay misy rehefa nandinika ny fijalian' Jesosy ny apôstôly Paoly de nahita fa tsy possible ary tsy azo no tanterahina mihitsy tamin'ny alalan'ny endrika nisy olo lalàna tamin'ny vanim-potoana izay nisy azy ny famerenana amin'ny laony ity fanjakan'Andriamanitra ity ny antony de satria tsy maintsy avela heloka aloha ny olombelona rehetra ary tsy maintsy sisy mpanjaka ara-dalàna mitsangana hitondra ny fanjakana eo amin'ny zanak'Israely amin'ny mahafirenena azy reo lalàna zay nitranga napetraky Mosesy de novain'izy reto ny zavatra rehetra izay natao ary tena hita fa tsy tanteraka le izy hoy mantsy ny apôstôly Paoly raha ny Galatianina njerentsika ny Galatianina ny toko 2 vakitsika manomboka amin'ny 9:40 izao ny vaky n'le teny nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan' Jesosy Kristy de nino an' Kristy Jesosy koa isika mba ho amirinina amin'ny finoanany Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna fa raha mitady ho amarinina ao amin'ny Kristy isika nefa ny tenitsika no hita fa mpanota mo mpanompo ny ota va Kristy sanatria izany Galatiana toko 7:2 izao ihany no tiako holazainareo amiko mo ny asan'ny lalàna avany nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana amen ny tiany apôstôly Paoly lazaina de tsotra ary mazava rehefa nandinika tsy ny saina ary ny hevitra ny amin'ilay hoe passion du Christ izy na hoe ny fijaliana rehetra ny ainan' Jesosy izy de nahita izy hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany fa tsy azo atao ary tsy afaka tsisy azo antenaina ao amin'ny asan'ny lalàna fa ina moa ny asan'ny lalàna ny asan'ny lalàna de mazava fa nisy fanavahana zay tsy izy tao ohatra misy ny aretina tahaky ny abokany de avoaka avahana tsy ho isan'ny zanak'Israely ny ivelan'ny tanàna izy mandrapasitrany ary tsy sitrana mandrakizay izy any fa tonga amin'ny fahafatesana de any ivelany any izy ny marary fitatsika ny lalàna be dehibe mikasika ny marary maro ny zavatra zay naseho ny lalàna ny teraka ny atao hoe classification fanavaka vahana ka io endriky ny fanavahana tao amin'ny lalàna io de tsy afaka mihitsy ahitana ity lalana zay najorony tompo ho amin'ny famonjena ny fanjakan'Andriamanitra ity nametraka ohatra Jesosy ohatra hoe teo amin'ny seza atao anatin'ny tempoly de niditra lay miakanjo volomparasy ary misy peratra ny tanany de niteny tam'le teo akaiky lay izy hoe petrany eto amin'ny fitoeran-tongotro fa ho an'ry olo manakajy ry ny toerana teny izany mihitsy no nandikany ny zanak'Israely ny lalàna zay tsy sain'Andriamanitra kory fa izy ireo ny interprete azy arak'izay ny heverany azy ka nametrahany anio classification samy hafa io
ao amin'ny tempoly de misy toerany olona voata tena voata be, misy toerany olona voata etontonony ary misy toerany olona tsy voata mihitsy takadilo hoe eto amin'ny fitoeran-tongotro ty. Hitatsika am'izany fa nisy fanavakavahana be dehibe tao. Ny toetsaina napetraky tompo nefa de hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Azon'ny apôstôly Paoly tsara zany. De ozy ny apôstôly Paoly hoe tsy possible mihitsy ary tsy afaka atao ary tsy ahitana mihitsy ny fahataterahan'ny programan'Andriamanitra amin'ny alalan'le atao hoe Jesosy raha ny asan'ny lalàna. Ary zay mihitsy nahatongavan'ny tompo. Laza izy fa tonga aho hanatanteraka fa tsy handrava. Ny fataterahana tiana atao de ny fitovizan'ny olombelona rehetra. Ny fiarahan'ny olombelona rehetra mandeha eo amin'ny départ. Ary ny tompo mahafantatra fa rehefa samy ainga départ misy aingam-pandeha kokoa, misy maivam-pandeha. Fa le départ mihitsy no mila mitovy hoy Jesosy. Zany hoe ny famelan-keloka. Mila mitovy départ amin'ny famelan-keloka izy ireo. Fa na famelan-keloka raha samy hafa ny endriny teo amin'ny lalàna. Ohatrany hoe vao vela eloka bebe kokoa no manana zavatra ngeda be hoentina takony hoe ondry lehibe matavy be ovaka sy ny mitondra voromailala. De ohatrany hita fa vao vela eloka bebe kokoa ireto izay manana zavatra betsaka kokoa no lay manana zavatra kely. Hitatsika am'izany fa tsy afaka no tanteraka mihitsy izy ireo. Teo anatrehan'izany ny olona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna ohatra nylaza tamin'ny tsy de nanompo hoe zapa afafolo-karena fa io tsy mpanome zapa fahadianina fa io tsy hitatsika am'izany fa le toy tsy saina nateraky lalàna mihitsy tamin'ny tondranjareo azy de niteraka classification be dehibe izay no ravan'i Jesosy. Ary zay le nahatongavan'ny tompo teto amin'ity vanim-potoana ity. Rehefa teo anatrehan'ny fitsarana ny entiny Pilato ary izy. Pilato tena nahazo mihitsy manahirana ty zavatra ty. Satria mantsy zao, raha lalàn'ny zanak'Israely neto Mosesy tandrify ity olona milaza ny tena no zanak'Andriamanitra ity na hoe Andriamanitra. Avoaka ny ivelan'ny tanàna dia hotoram-bato. Izay no fanandrify an'io lalàna io. Ary zay nampitahotra amin'ny Pilato. Hoe omboko amin'ny hazo fijaliana nefa ny tokony hotoram-bato. Te savoritaka Pilato. Antanary izy hoeto makany amin'ny Herode, ny alabaly izy. Tsy ametraka le didy. Kanefa rehefa miverina avy any izy de azo ny zanak'Israely tamin'ny aingony Pilato. Hoe tsy rakaizan'ny Kaisary ianao raha vao tsy mamenay an'io lalàna io. Ty voninahitra moa Pilato de nanaiky an'io hoe alao ary izy vaombona amin'ny hazo fijaliana. Hitatsika am'izany fa nampiarina tamin'ny tsy tokony ho endriny ny lalàna. Ka rehefa nampiarina tamin'ny tsy tokony ho endriny le lalàna de rehefa nianto teo ambony hazo fijaliana Jesosy de nisy teny nataon'ny tompo tao. Izao le teny nataon'ny tompo. Lioka ny toko 7:20. Ny andiny 4:30. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Mitodika amin'ny zavatra anankiroa zany ten'Andriamanitra zany. Jesosy mitondra ny olombelona rehetra ny zanak'Israely no lohalarana am'izany. Raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Fa inona ny heliko zanak'Israely? Ny heliko zanak'Israely de tsy nakory hatrizay. Fa eo amin'ny fiovaovana amin'ny fanarahan-dia an'ity Jehova nety Mosesy ity. Manaiky izy indraindray de tsy manaiky izy indraindray. Jehova Andriamanitra de valaza fa anarika amin'ny tsorakazon'ny olona ianareo. Zay nahatonga ny fandevozana ny tranga matetika teo amin'ny zanak'Israely. Ary fa indrindra ray ny tena nytenenin Jesosy mahadiso an'zareo de namonony ny mpaminany. Voronareo daholo iny ozy izy ny mpaminany rehetra. De ny fasany lokonareo fotsy. De milasa ianareo sy mirehareha fa ireo ny mpaminanareo. Kanefa izy ireo de tapotra no vononareo tamin'ny vanim-potoana sy ny fotoanandro. Na iza koa aza ho Jesosy de ho vononareo koa rehefa tonga ny vanim-potoana, rehefa tonga ny fotoanareo de ho vononareo koa. Zay zavatra zay de isan'ny nentin'ny tompo teo amin'ny vavaka antsoam-bavaka io hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Raiko Jesosy miresaka direkta amin'ny rainy zany. Mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Teo anatrehan'izay ihany koa ny fahadisoana teo amin'ny fampiarana tanteraka ny lalàna. De ny vavaka ihany koa Jesosy. Raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony.
ary indrindraindrindra lay fahadisoana teo amin'ny fanomboana an jesosy tamin'ny azo fijaliana na dia jesosy ny tenany hoe ombony zareo nge za nefa ny tena marina tokony hotoram-bato eny ivelan'ny lalàna zany rehetra zany dia nentina isan'ny zavatra anankiray ihany koa nentinentin jesosy tambavaka tao anatin'izany le fanolorana azy tamin'ny tanany olona tsy tandalàna tsy inona fa ny romanina zany natolotra ho vonon'ny jentilisa jesosy isany ihany koa le hoe nampilaharina amin'ny jiolahy izy teo amin'ny azo fijaliana mba hitovy fahafatesana amin'ny jiolahy nentin jesosy ihany koa teo zany tsora zay tsika tsony moa ny endro jodasy lay mpianary namadika azy le hoe lay ninana ny ihany ko no nainga ny ombelahy tonga ny amandrika teo ireo mpianana zay nandray nolazainy jesosy mivatana andeha ho any amin'ny azy avy ianareo fa avelanareo irery nefa za tsy irery fa ndray ato amiko ary zaho ao aminy nandositra sy navelany mpianana izy ary ny baiboly dia milaza fa nareto vehivavy ary dia teny alavidavitra teny tsisy nanantona azy nanotrina azy teo kaiky teo zay na tonga mipetera nanenina mafy rehefa tonga ny asan'ny apôstôly hoe tsika mba taiza mo tsika nametsiny an jodasy fa tsika koa mba taiza dia tsika koa nge nandao an jesosy dia mitovy amin'ny jodasy any nataotsika resy lahatra petera tamin'izay teny zay izany rehetrarehetra zany a no nentin jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka nylazany hoe raiko mamelany elony fa tsy fatany zay ataony izay ny teo amin'ny olona zay nentin jesosy satria izy nitondra ny humanité teo ambony azo fijaliana araka ny nanambarany paoly azy raha jesosy izy teo amin'ny azo fijaliana dia voaomby teo daholo ny olombelona rehetra mitondra ny humanité ny olombelona rehetra teo ambony azo fijaliana jesosy lay faharoa ndray raiko mamelany elony fa tsy fantany zay ataony zay tsina akory fa jesosy ilay nitalaombavaka tamin'le rainy hoe tonga am'izay ty ny vanim-potoana fefanandeha hanao ny sitrakao araka le vavaka teo aloha hoe aoka le sitraponao no atao fa tsy ny ahy efa tonga ity manatanteraka ilay sitraponao andriamanitra ô raiko ô tonga am'ilay neveratsika azy adray izy ty ary tonga mifantaterahana ny sitraponao dia le sitraponao anatona ny olombelona rehetra le sitraponao iantsy ny olombelona rehetra ho eo amin'ny fiainana zay irahana aminao ka ity teny hoe mamelany elony ity dia tsy nakory ny ao ambadikeo ny ao am-pony tompo tao ambadika tao raha tarafina hatrany amin'ny taratasin'ny apôstôly paoly ray manontolo izy moa nanoratra ny baiboly talohany reto filazantsara efatra reto ny azy ny voalohany dia zao nangataka tamin'le rainy jesosy a ny anome ny olombelona rehetra andatsaka eto ambony tany amin'ny nofo rehetra amin'izay lay fanahy mitondra famelan-keloka dia tsinona fa ny fanahy masiny zany io ny tena ny dadavin'ny tompo io ny tena ny talahoan'ny tompo mafy tamin'andriamanitra io ny tena nangatany tompo tamin'izany ikambavaka zany raiko ô mamelany elony fa tsy fantazay ataony io fanahy mitondra ny famelan-keloka avy amin'le ray eo amin'ny olombelona io zay no mahatonga ny paoly tena tsy manaiky mihitsy ny apôstôly paoly ny ilazana ny jesosy hoe zanak'ondrin'andriamanitra tsy ekeny ary tsy nanaiky mihitsy ny apôstôly paoly ny toetsainy apôstôly paoly hoe mitovy amin'ny biby jesosy teo amboniny azo fijaliana tsy nanaiky an'izany ny apôstôly paoly fa le ny apôstôly paoly dia hoe andriamanitra iny antonao teo iny fa tsy ondry rany andriamanitra iny fa raha tsy andriamanitra tsy afaka voavela eloka ny olombelona rehetra teto amboniny tany zay ny ny apôstôly paoly zay dia zay ny atonga azy teny hoe niasa ny lalàna io lalàna io sy ny zavatra teraka ilany tsy afaka hitondra mihitsy fa ny antokana mitondra famelan-keloka dia ty ilay andriamanitra ny antony atao hoe jesosy kristy tompo teo ambon'ny azo fijaliana ity any nangatany tompo zay ary rehefa niona tamin'ny fitsanganana amin'ny maty jesosy matsy nitarafantsika zany dia ozy izy hoe ory apôstôly a tandre aminareo aloha miala eto jerosalema mandra-panahy ferinareo any amin'ny avo tsy inona io fa lay fanahy ny famelan-keloka nangatany tompo ary efa sur izy fa efa nomen'andriamanitra azy a izy io zay mahatonga ny anisan'ny apôstôly toko faharoa milaza manao hoe dia natolotra azy ny fanahy masina ary izy no nampilatsika izao hitantsika maso zao mantsy ny zanak'israely rehefa nitory teny petera io fanahy ny famelan-keloka io nylay tena nangatany tompo mafy tamin'ny antsoantsobavaka hoe raiko ô mamelany elony fa tsy fantany hitantsika zany lay lalana roa n'izy io raha jesosy nitondra ny olombelona rehetra ny fona sy nangata-pamelana ho an'ny olombelona rehetra
ary a jesosy nanao ikambavaka nangataka n'ilay fanahy ny famelantelo koa teo amin'ny azo fijaliana